Zay mety tabataba nofo mora eniny ty vatany ty sy ty sainy ty sy ty fo ty mba anamorana ny fanongilana ny tsofin'Andriamanitra iaino antsika ao anatin'ny vavaka izay sandratsika aminy. Andriamanitra tsy tia ota izy. Ny famonjena sy fahasoavana dia tsy mijika fa omena lalana sika hiaina sy hitoetra amin'ny ota sy toe-po ratsy hatrana. Fotoan'izao iverenantsika amin'Andriamanitra ry zanak'Andriamanitra isany eo. Sainy hoe Andriamanitra ve dia manaiky niara iombona amintsika. Nefa tsika miaina ao anaty alatra marinina ohatra. Le alatra lazaintsika fa fitahian'Andriamanitra. Le fanodikodinana no ambarantsika fa fanambinan'Andriamanitra. Le fiainana heverintsika fa tombony kanefa te hijerentsika Andriamanitra eo amin'ilay dingana nanovany antsika ho zanany. Namarinina mba hiaina amin'ny fiainam-pahamarinana. No hamasinina mba hiaina amin'ny fiainam-pahamasinana. Andao tsika ity antanina mafy be ao an'Andriamanitra. Halleluja. No mahatonga fanamarinana tena be loatra dia rehefa vesaranota ny olona. Rehefa vesaranota ny olona dia mamaka eo amin'izao tontolo izao mora loso levona ny fony. Tsy tafavoaka tsara intsony tena hibebaka marina satria tsy tena niona tamin'ny fahatsaran'Andriamanitra marina tahaka izay nahitany Zakaiosy an'izany. Tena miangavy ao anatin'ity herinandro voalohany vavaka sy fifadikany ity. Inona ny fahazaran-dratsy? Ota mamatotra antsika. Mbola efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ajanony zany fa tonga amin'ny fotoana mpamangy mpanotrona sy anao amin'ity taona ity. Tandem misomanina toe-po manaiky tsika ny ao anatsika. Hitoetra ao anatin'ny karazam-piainana tsy miaina feno ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa fahazarana izy dia marinina ao anatina teny tsara lahatra na fijoroana ao anatina fiodinana tsy tanteraka eo amin'izay ilan'Andriamanitra zato isan-jato antsika akory. Fatary fa ty misy karazan'olona anankiray tena notronon'Andriamanitra ary nivangin'Andriamanitra manokana. I Abrahama no anarany. Fa zao rehefa tsy feno ny fepetra tokony hitarihan'Andriamanitra azy dia adinon'Andriamanitra izy. Genesis 2:1 ka hatramin'ny 4. Ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Eny hoe azo teny fikasana mipoapoaka be mihitsy izy. Ary Jehovah tamin'ny Abrahama mandehana miala amin'ny taninao, miala amin'ny havanao, ny tranony rainao ka any amin'ny tany izay asehoko anao. Dia zao ny zavatra hitranga aminao. Ahatonga anao firenena faran'izay goavana lehibe sady hitanao sy alehibe ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao. 7. Ary hita izay manisy soanao ka hanozona izay manozona anao. Ary aminao no hitahiana ny firenena ambonin'ny tany. Dia nandeha Abrahama araka izay nolazain'i Jehovah taminy ary notakomba niaraka taminy ary efa 570 taona Abrahama raha niala tao arany izy. Tory zao ny tanan'izay mandehako. Manana teny fikasana ho azy Andriamanitra. Hoy Andriamanitra taminy hoe miala amin'ny tranony voalohany, miala, inona ny teny Andriamanitra voalohany? Miala amin'ny taninao, miala amin'ny taninao. Dia faharoa, miala amin'ny havanao. Dia fahatelo, miala amin'ny tranony rainao akany amin'ny tany izay asehoko anao. Zavatra telo zany lazain'Andriamanitra taminy hoe elany. Ny olana Abrahama nanaiky hiala teo amin'ny taniny, nanaiky hiala teo amin'ny tranony rainy sy ny reniny, fa i Abrahama tsy nafoy ny havany. Nanaiky an'Andriamanitra izy à 90% fa tsy nanaiky an'Andriamanitra izy 100%. Zato isan-jato. Noentiny niaraka tamin'ny Lôta. Eny tsara. Rehefa tojolany Abrahama ka tonga tany Egypta, mosarena ny tany. Dia Jehovah saiky nalain'ny mpanjaka amin'ny vadiny. Avy eo izy tsy naintsy niala tao amin'ny toerana io. Dia ny problema mbola netiny niaraka tamin'ny any Lôta. Dia Jehovah vao maika ny ratsy kokoa ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany. Mandra-pisarahany Abrahama tamin'ny Lôta vao miverin'Andriamanitra nampatsiaro azy ny teny fikasana ao amin'ny Genesis 2:12. Jerentsika ny Genesis 2:13. Genesis 2:13 ny 4:12 ka hatramin'ny 7:17. Ary Jehovah niteny tamin'ny Abrahama taorian'ny sarahany Lôta taminy ka nanao hoe atopazo ny masonao. Taorian'ny sarahany tamin'ny Lôta mipresizeny tenin'Andriamanitra. Vao marika tsara mazava sy voatsipika mihitsy ny hoe
taoriny sarany lota taminy ka nanao hoe atipazo ny masonao ka hatramin'ny tany itoeranao ity dia mitazana mena vanina sy mena tsimo ary miantsina anasy miakandrefa fa ny tany rehetra izay tazanao dia homeoko anao sy ny taranakao mandrakizay. Ary ataoko maro tahaka ny vovotany ny taranakao koa raha misy olona mahisa ny vovotany dia azo isaina koa ny taranakao. Jereo ny zavatra misy miaingay ianao mandehana mitetiny tany dia any amin'ny lavany sy ny sakany fa homeoko anao izy. Jereo ny zavatra nitranga. Tsy niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama raha tsy efa tafasaraka tamin'ny Lôty izy satria tsy hifeno ny fepetrana katoavan'Andriamanitra ny teny fikasana voarainy tao amin'ny Genesis 4:1 rehefa tsy feno ny fanekena tamin'ny nandraisany an'ilay treny tamin'ny voalohany dia mila misaina izy miverina sy mahatsiaro amin'ny antsipiriany ireo teny fikasana tokony iainana raha te hanrehan'Andriamanitra izy amin'ilay feo manaraka. Vavaka sy fadikanina ao anatin'ny herinandro voalohany. Vavaka fampatsiahivana antsika hiverenana ao amin'ireo teny fikasana efa nomen'Andriamanitra fa tsy nakatoavintsika. Ao anaty fandinitantsika dia niteny amintsika Andriamanitra fa amin'ity taona ity Andriamanitra mangy antsika amin'ny famangim-panotronana, tsy zavatra kely zany, zavatra goavana zany. Fa lohana natateran'Andriamanitra ireo teny rehetra efa ny teny izay lazainy amintsika fa ho tanterahany amin'ity taona ity dia mila miverintsika ao amin'ny sekolon'ny fandiniantena lalina. Afatsika miombona amin'Andriamanitra amin'ny antsipiriany ireo teny rehetra nolazainy tamintsika fa tsy noenoitsika ary tsy nitanterahantsika nantsontsony avintsika. Ny fandiniantena sao mbola misy apahany tsy neketsika amen'ny fepetra mangin'Andriamanitra antsika amin'ny fanotronany amin'ity taona ity. Toepo efa 20 taona lasa io Lôty io. Velonana, fakalana, fitsangatsangana, alatra, toetra lalina any anaty any izay mangidy sy mampahazo aina ny fanamasina hatramin'izay. Inona ny fahazaran-dratsy toy ny mety kanefa sakana tsy mahafeno ny fepetra itenenan'Andriamanitra aminao. Tamin'izy nitondra ny Lota tsy nieritreritra mihitsy hoe tsy akasitrahany fa zao nidikainy fotsiny le teny hoe ilôzy ny havanao. Lota ao anatin'ny fianakaviana, i Abrahama natao iainga fa tsy miaraka amin'ny Lota kanefa noeto ny Lota. Dia hoy izy Andriamanitra miandry amin'ny fisarahana io vao nokatra amin'ny vision anao. Misy vision tsy misokatra raha tsy misaraka amin'ny Lota ianao. Lota mety toepo, Lota mety toetra fahazaran-dratsy. Lota koa mety ho sakaiza tsy tokony ara-dalana aminao. Jereo ne angatsy hitan'Andriamanitra ny fahorian'i Abrahama tao amin'ilay tany Mosarena. Izy ny teny hoe hitanao dia hitanao tokoa. Afaka nametra-panontaniana i Abrahama hoe Andriamanitra ianao ne nilaza tamiko hoe mangiah dia mandehany. So ve no nifanarahana afaka miteny an'izany Abrahama. Fa tsy afaka miteny Abrahama satria adin'ny Abrahama fa Andriamanitra ny teny hoe ianao no mandeha fa tsy miaraka amin'ny Lota. Rehefa tsy tao amin'ny teny fikasany Abrahama dia nijerijeren'Andriamanitra fotsiny izy ny aloha. Raha mbola teo Lota, io le fahazaran-dratsy mamatotra. Mety olona ilay izy na relation tsy avy amin'Andriamanitra koa. Karazan-dota, karazana Lota ny tiako tenenina. Ohatra, ianao manantena fa izy famangim-panotrononao anao nefa midribla vadin'olona, zavatr'olona. Rehefa tsy à 100% ny fanekenao ny fankatoavana an'Andriamanitra, rehefa tsy à 100% ny fanoloran-tenanao an'Andriamanitra. Tsy eken'Andriamanitra ny fanekenao azy amin'ny apeno ny fepetra nekenao an'Andriamanitra amin'ny atsipiriany. Apokalipsy 7:5-10. Halleluja. Inona ny tenin'Andriamanitra voalaza? Okay. Fantatry ny asanao fa tsy mangatsika na mafana ianao. Aleo mangatsika ianao mafana ianao fa satria maty ianao ka tsy mafana na mangatsika dia efa nalohany vavako ianao. Io endrika Abrahama tsy noenoiny io le atao hoe maty. Nandeha ihany izy fa nisy apahany tenin'Andriamanitra tsy nakatoaviny. Kisika indraindray mila miverina manao revision ny teny rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika.
hoe inona dolo ro teny lazain'Andriamanitra, inona ny zavatra tokony hongotana fa mbola ifikirako mandrakandroany eo ampanimpoko an'Andriamanitra, inona ny sekely hoentiko tsy foiko kanefa takian'Andriamanitra mba elako, inona ny teny nampitomany hafa mbola miverena. Abrahamo mety efa lasa lavitra ianao, nakatoy ihany dia nandeha any amin'ny direction an'Andriamanitra, tsy ny directive akory ny tsy nenonao any amin'izay tian'Andriamanitra hitondrana, fa ny fahafahanao misitaka an'ilay teny fikasana mifanaraka amin'ilay directive nomen'Andriamanitra, misy ifandraisany amin'ny fanekenao zato isan-jato iaino saina tanteraka ary akatoa izay lazainy taminao. Tsy maharety aika ho an'Andriamanitra. Hoe matimaty tsy tena makatoa zato isan-jato an'Andriamanitra, manaky azy fa amin'ny ampahany ihany mbola mihaino nofo kely aloha noho ny fiainonan'Andriamanitra. Ary jereo fa sakana tsy ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama zany tsy nala tanteraka an'ilay teny zato isan-jato teo amin'ny fiainany. Efa lazain'Andriamanitra tamin'ny teo aloha ilay izy, fa izy tsy niaino fa nandeha arak'izay fomba tia ny hainoana sy andraisana azy. Inona ny teny efa voarainao? So dia reto raha mba manao jeritodika kely aloha tsika alohan'ny zavatra rehetra. Misy zavatra ne efa nytenen'Andriamanitra fa tsy ndraritsika izay mahatonga an'Andriamanitra tsy miteny intsony aloha. Izany hoe silence koa indraindray avy amin'Andriamanitra ny fahanginana dia midika hoe ataovy aloha izay avy nyteneniko dia afaka miroso amin'ny manaraka isika. Fa rehefa tsy nanaiky i Abrahama noentiny Lota, saraka tamin'ny Lota izy vao miverina ny teny taminy. Zao amin'izay afaka atomponao amin'izay masonao fa tonga ny fotoana apahitako anao izay toerana rehetra nomeko anao.